Jesosy dia anay, momba anay, mandrakizay sady zany ve? Halleluja! Amen! Horesika amin'ny fiafantanana ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Andriamitona Jean-Aimé. Halleluja! Afaka mahazo ny toeranao ianao. Reko mihitsy ny afin'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity androany. Ary izany no azahoana antoka fa ho levona tanteraka ny herin'ny fahafatesana na inona karazany ary azo antoka fa tsy tahaka ny diranao teto ny voana eto amin'ity toeran'ity androany. Halleluja! Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba manokana ny ray aman-dreny, dia miaraba ihany koa an'ireto mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra be miaraka amintsika eto androany ireto efa maika isika androany tsy olona nino anaty fiarabana ny fotoana fa dia avy hatrany dia hanomboka isika. Amen! Amen! Teneno hoe tsaty androany ity, tsaty androany ity, tsaty androany ity. Zay rehetra mino an'izany teka mafy. Wow! Halleluja! Vavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra efa nomaninao tianao atao androany, raisinay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fanahy masina ny amin'ny herinao sy ny fanatrehanao eto amin'ity toeran'ity androany, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ny any zavatra mahafinaritra be dia le hoe ity Andriamanitra tompontsika eto androany ity dia Andriamanitra tsy mbatara, tena tonga ara-potoana amin'ilay fotoana ilanao azy mihitsy. Ity le andro androany ity le andro tena hoe ilanao azy. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tonga eto androany. Raha ny programa maha-olombelona angamba hoy dia tsy tokony teto satria misy fiangonana goavabe zay tena nanasa hoe hanao seminaire manomboka androany. Dia vao niantso papa hoe manao seminaire aty Androndra, dia natsoko le mpanompon'Andriamanitra hoe tsy makany ray fa tsy any lalana fa any Androndra. Zany hoe nisy fahasoavana asika zaraina tariananary, hay eto le izy no alefa asika diso adresy. Dia ozy ahako tena andray ianao androany, satria zavatra voahomana mihitsy no ataon'Andriamanitra androany. Amen. Tena mahatsiaro mijery le tantara amin'ny Estera toko fahenina, dia manomboka mahita hoe tena izany mihitsy no ataon'Andriamanitra. Ino moa ny zavatra niseho ao raha ao amin'ny tantara ao amin'ny Estera toko fahenina io? Toy izao ny zavatra misy: Iamana ilay fahavalo dia nanomana hazo lava izay anatonana ny Mordekay. Efa vita zany hazo zany, efa namboarina, nandaniana vola, nandaniana fotoana, fa rapitso maraina dia ho ahantona amin'izany hazo lava izany Mordekay. Fa ny fahavalo ny eritreritra hoe rapitso maraina, fa Andriamanitra hoy izy hoe androany alina indray no hamonjy azy. Dia zao zavatra nitranga, tsy nahita tory ny mpanjaka tamin'ny alina iny, dia nieritreritra hoe rehefa tsy mahita tory ihany aleo mba vakiana kely ny tantara zay voasoratra. Rehefa nyvakiana ny tantara dia miresaka avy hatrany ny amin'ny Mordekay hoe inona ny zavatra nitranga. Misy lehilahy anankiray izay namonjy anao, nanavitra anao. Dia hozy ny mpanjaka hoe inona moa sy efa nataon'izany lehilahy zany? Dia mbola tsy nisy. Ay, alina ity ny andro, mba tazamiko hoe izy no ambadika ao amin'ny ao ivelany ao. Tamin'ny fotoana io
Iamana no niodikodina teo amin'le hazo. Ohatra ny efa hitako mihitsy ny raha lary Mordekay. Miraraka amin'ity hazo nataoko ity. Ohatra ny efa hitako mihitsy ny fahafahambaraka mahazo angiahy. Rapitso maraina, eto ianao no antoko. Izy anao mbaty ao, Iamana. Atsory kely makaty. Dia rehefa natsony Iamana, dia ina zatra antranga, nanontaniany mpanjaka, ahoana ny atao amin'izay lehilahy tiako omena voninahitra. Toy izy ohatra, izy andray moa no tokony azo an'izany, tsy zava. Teny lazainy teo, mila mpanaovana ny akanjon'ny mpanjaka izy, mila tengenina soavaly izy, mila atao an'izao izy. Ary ny tena goavana indrindra dia asiana lehilahy anankiray eo alohan'ny soavaly, miantsoantso miogaoga manao hoe tahaka izao no atao. Izy antao anatin'ny sainy tamin'ny fotoana io. Mordekay ny eritreretiny andeha eo alohan'ny soavaly, iteny manao hoe tahaka an'izao no atao amin'izay lehilahy tiany mpanjaka omena voninahitra. Neny Amana, rapitso no antony Mordekay, fa nen'Andriamanitra androany alina ho avotany Mordekay. Haleluya! Tamin'iny alina iny, fa naninona raha rapitso maraina? Satria ny rapitso maraina efa andro ny fahavalo. Fa ty alina ity, andro n'Andriamanitra. Ity anio ity, andro n'Andriamanitra. Wow! Haleluya! Hamonjy anao ny tompo androany. Hanafaka anao Jesosy androany. Amen. Dia tamin'iny alina iny, teo izy mpanjaka. Ary nyteneny mafy mihitsy Iamana, zao atao zany, ary aza asiana latsaka, na dia ny kely aza. Zay le afatra teo hoe ny sabatra izay hoentin'ny fahavalo ihany no anapahana ny lohany izy. Tsy fampiresaka izay telo mirahalahy, fa eto ny fanamasina, eto ny herin'Andriamanitra androany. Amen. Tamin'iny alina iny ihany seho ny voninahitr'Andriamanitra, satria ozy ny mpanjaka manao hoe alaivo Mordekay, dia ataovy aminy aza asiana latsaka na dia ny kely aza. Ary izy le niogaoga teo aloha, le fahavalo tahaka izao no atao. Be dia be ny fahavalo ilobava, fa lehilahy n'Andriamanitra ianao, vehivavy n'Andriamanitra ianao, olona manana n'Andriamanitra isika. Haleluya! Haleluya! Fa misy zavatra tokony fantatsika. Za manokana hatramin'ny nahafantarako an'io zavatra io, zay ho resahako aminao androany, dia nampiakatra ny finoko zany. Satria manko Jesosy rehefa nanomboka tonga teo amin'ny Marta sy Maria, nanoloana ny fahafatesan'ny anadahany, dia tsy nitady zavatra hafa izy, fa zao ohatry ny teneny, raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy mila hoe manao eka ozy, masina ozy, tsy mila zany. Tsy mila tantely zany. Fa raha ino ianao, ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny olona mantsy zany zavatra zany dia verina zavatra kely. Ohatra nefa fahenoko foana zany mino zany, mino. Ka koa na lerany vady leranga koa ngamba mino, eny tompoko. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tonga teo Marta, dia niteneniny, raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa i Marta moa manao tahaka ny sasany amintsika. Eny rehefa amin'ny andro farany hito ihany, na rehefa mandray passion dadabe na hito ihany, rehefa mandray rappel le hito fa faritany amin'izany le zavatra tian'Andriamanitra ho atao. Dia hoany manahirana amin'ny resaka aminao Marta, fa tsy ve ty Maria. Dia natsona tao Maria, dia izy hoe Maria, raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia le olona nino nampiseho avy hatrany, zay manko natao hoe finoana. Ny finoana dia tsy hoe mino fa rehefa ve kivy tsy zany ny atao hoe finoana, fa ny atao hoe finoana. Ho anao izay mila fiara dia efa eritrereto raha tsy manana permis zao dia mangala permis. Ho anareo izay mpanofatrano hatramin'izay, manomboka mividiana le reçu ho an'ny mpanofatrano.
Misy zavatra tokony ho atao. Misy dingana tokony ho ataontsika. Amen. Marina le voasoratra fa ho fantatrareo ny marina. Be dia be ny marina efa fantatsika teo. Fa misy andraikitra koa andrasan'Andriamanitra amintsika. Misy andraikitra andrasan'Andriamanitra amintsika. Amen. Ary izay andraikitra izay mihitsy androany mba tiako hovoizina aminao, mba hahatonga anao olona hafa kely mihitsy, satria nahatonga olona hafa kely manko zany. Zazange olona hafa kely mihitsy ahoana fijerinao azy? Olona hafa kely mihitsy any amin'ny tanàna misy anay rehetrarehetra any dia tena resy lahatra fa olona hafa mihitsy iny. Inona ny antony? Ny fahalalako ilay voasoratra amin'ny Jaona toko voalohany 2:12. Inona voasoratra ao? Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Sotra. Wow. Dia ny mahamaika ny olona le ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa adin'ny olona hoe alohan'ny hahatongavanao zanak'Andriamanitra, hery aloha no nomena anao. Dikan'io hery dia hoe fahefana. Amen. Ino hoe nomena anao? Nomena fahefana. Ny tena marina dia zao, tsy misy antony hanomezana fahefana raha ohatra ka tsy misy azo ampiasana zany fahefana zany. Fa matoa omena ny fahefana dia ilaina zany ary misy ampiasana azy. Alohan'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra dia hoy izy hoe omeko anareo ty. Amen. Ity ny fahefana netiko nandresy teto an-tany dia omeko anareo, satria nareo ndray zao mandimby ahy eto an-tany. Dia ity fahefana ity omeko anareo, hoentinareo mandresy ny hery rehetra. Vao nanomboka tonga tato amiko zany mesazy zany hoe za olona manam-pahefana, dia nanomboka nasa mivoakalina. Kena varivariva fotsiny dia efa matahotra ny olona. Fa mivoakalina zany tsy handeha misavy kosa. Fa mitato mpamosavy mihitsy ary ny tena marina. Fa hatreto mbola tsy nahita aloha. Satria mitsoka anazy zareo. Ny tranonay fasana ny manodidina azy. Izay no antony nahatonga an'le olona nanome anay an'le tany. Satria tany akaikina fasana. Dia hozy izy le olona manao hoe tianareo hoe pasteur omenareo io tany io, ko omena hividy ary atao. Rehefa tena ao aminao io herin'Andriamanitra io, dia io herin'Andriamanitra ao aminao io misintona ny fitahiana rehetra makao aminao. Tianareo ve io? Tiako io. Hay, omena anareo io. Tsy mandona ariary azy. Toa dia nataoko teo ny trano. Dia miresaka amin'izay ny mpianatra miaraka amin'ilay zanako. Nareo ve tsy lalaovin'ny mpamosavy eo? Nareo ve tsy ataony matoto tahaka an'izao? Nareo ve tsy ho tahaka an'izao tahaka an'izao? Dia zao ny avalin'ilay zanako. Matahotra ny dadanay daholo reny. Ary izay no mahatonga azy zareo na ny manidy trano azy tsy ataony fa mila raha maso mihitsiny. Satria na ny antony matoko valera izy. Matahotra ny dadanay daholo reny izy. Nanomboka tamin'ny nahafantarako fa za olona manam-pahefana. Dia nanomboka nampiasaiko zany fahefana zany. Ary mandraka ty ny androany mbola tsy mitsahatra. Satria ny Baiboly dia miteny fa le devoly fahavalo mbola mandehandeha. Fa ny olana ao antsika mantsy dia zao. Zao ny olana, zao ny problème, zao zatra manjoa. Bon, nara Jesosy, va ny olana, va ny olana. Vato koa ny olana, zay, veloma pasteur. Fa sadinao, fa le devoly mbola manina mandehandeha. Tsy vitony mandehandeha dia tsara tarehy ianao. Anao bogosy, tsy zany. Tsy mandehandeha mijery ny bogosy tenao izy.
fa mandehandeha petera voalohany 5:5 manino izy mitady zay arapany zany mandrak'androany zany dia mbola mitady zay arapany izy kanefa nahitady zay arapany aza izy ny olona zay mahatsapa sy resy lahatra ary mino fa manana an'ilay fahefana nomeny Jesosy tsy azo ny arapaka na oviana na oviana. Halleluja, halleluja, amen. Mila manohy mampiasa ny fahefana na dia tapitra aza ity 3 andro ity dia nanomboka azo kamiao ianao, nanomboka navita trano ianao, nanomboka nahazo vady ianao, nanomboka nivady aholy ny olana rehetrarehetra, tsy azo ajanona fa ilaina ny manohy ny fampiasana ny fahefana. Fa inona ny antony? Jakoba 4:7 tsy mandeha io ratsy hoary, tsy mandeha io ratsy toerana. Halleluja. Ka dia maneken'Andriamanitra ianareo manoera ny devoly. Dia maninona zay le lazaiko tery aloha hoe mila resy lahatra ianao androany aloha, mila mipetraka tsara mihitsy aloha hoe alohan'ny alana hoe dia olona miavaka ianao. Ny andro bisy tamin'ny andron'ny reny fotoana nanahirana be reny, samy miandro bisy eo fa za mampiasa fahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fiara mitondra eto amin'ny anaran'i Jesosy, samy milahatra eo vahoaka be, fa nisy fiara avy any paster avy olona be dia be teo, fa ny olona mampiasa fahefana hafa mihitsy. Any aminay eny ambanivohitra any soran'Andriamanitra zao vanim-potoana iainantsika izao dia vanim-potoana mangazo maina, zany hoe tsy mihinam-bary ny olona fa zay toerana rehetra alehanao fofona mangazo maina, zay toerana rehetra alehanao fofona mangazo maina. Fa rehefa nampianariko ny olona hoe manaky ny fahefana zay nomenantsika na dia zay hatrany anaty volanitsika azy, dia nanomboka nampiasa an'izany fahefana izany ny olona ny anaran'i Jesosy. Fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra, raha vanim-potoana ny mangazo maina zao dia gaga ny olona, ary izany mahatonga ny olona sarika manatona an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana misy antsika hoe fiangonana mmpanan-karena tsy mahandro mangazo maina. Ny antony dia zao, satria nampiasa an'ilay fahefana ny olona. Raha tsy mitsahatra mihitsy ianao mampiasa an'io fahefana io, efa maro tamintsika ny nampiasa dia efa nonoka nisy vahaolana kely dia mijanona indray. Ay landana kely ndana mietsena dia ndana mandany ny azo aloha. Fa raha ohatra ka ianao le nahazo iny nanomboka nitohizanao foana le izy nitohizanao foana, efa olona hafa mihitsy ianao. Nandeha izay indray andro toerana anankiray Fatokosoa, tanàna io mihitsy ny Fatokosoa, io commune io mihitsy zany ny Fatokosoa. Dia nisy rahalahy-piona anankiray mahafinaritra mafana fo be mpitendry gitara zay izy teo, izy pastera dao ivavao tokotany koa izy fampiditra kisoa. Enjana aloha le izy, fa noho ny fahatsapako hoe ny fahefana rehetra dia any aminao, mahatonga anao tsy manam-bola io dia ianao ihany, mahatonga io korotana sy ady ao an-trano ianao ihany. Satria vao miditra avy any amin'ny varavarana ilay devoly miala avy any anakorotana dia efa fantatra misy korotana iray zany miala an'izany, dia eona dia midiry zay tiana repetrana ny eny am-pandriana eny na eny amin'ny salon midiry. Fa maninona raha vao niditra tonga dia nampiasaina ilay fahefana dia androany izy.
fa noho ny tsy fahafantarantsika fa izany fahefana izany dia menany pastera zany fahalalany olona azy non. Jesosy ny teny fa izay rehetra mino ahy, izay rehetra mino ahy. Inona avy ny asa efa fantatrao fitan'i Jesosy? Fa afaka no vitanao koa zany izy. Afaka no vitanao koa zany izy. Fa inona ny olana? Tsy tsapanao fa ao anatinao zany fahefana zany. Ary zay nge mahatonga an'ireo olona namana maro be tsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia be nisy anankiray tonga tao aminay dia hitsikilo izy hoe ohatra ny ahoana ny fomba famoahana devoly. Satria ny an'zareo asiana labozia, dia asiana rano, dia asiana fitaovana maromaro. Ny fanamiana moa zany mangony fotsiny. Jesosy re nanome ny fahefana ry havana, tsy nanome ny fahefana ho amin'ny fitafiana. Hoe dia omenanao ty akanjo fotsy ity a, ka isaky ny manao an'ity ianao dia misy devoly mivoaka. Fa nomenanao ny fahefana, dia fahefana ao anatinao, mitoetra miaraka aminao, naiza lehanao, ninona ataonao, any aminao zany fahefana izany. Ataova maina mafy be. Haleluya. Rehefa tonga tao izy, mpiandry izy io, dia andavanandro raikitra ny délivrance. Zany etetra hoe mba tapa-kevitra anompony toka izany zavatra atao izy ty. Izy io le manery resaka any ambadika rehetrarehetrany hoe mely le pastera rano, gogoan'ny rano aloha ny olona, dia avy eo mandondoha amin'izay. Milaza tsangatsay manorana, eraky ny izao tanàna zao izy, kanjo ndray andro, tonga nanaritra le fotoana izy. Tao anatin'ny tena fotoana n'Andriamanitra koa le izy. Tena nomboka nozaraina ny afatra. Raikitra amin'izay ny fanafahana, fa lazako aminao, izy no nitsipaka voalohany. Izy no nitsipaka voalohany. Nanomboka teo, dia resy lahatra izy. Dia zatra nataony tamin'ny fotoana io, hoentiko aty aminareo daholo ny mpiandrinay mba hanao formation. Ny fahefana tompo tsy mila formation. Fa na dia androany azy ianao tapa-kevitra, meny Jesosy ianao zany fahefana zany. Azonao raisiny zany. Haleluya. Haleluya. Amen. Olona miavaka tsika, olona manana fahefana. Dia toizako amin'izay le tantara. Dia tonga tao amin'le tokantan'le rahalahy dia nivavahako. Dia amin'ny maha-olombelona moa zany tena eo ihany le hoe maha-olombelona. Toy izy Matsiasy, zao rahalahy, aza atao hita tokotany fa mba misy ambandrihana ihany atao ambandrihanareo ato atao le izy. Dia novidiana amin'ny andro alina no nanaterako an'le kisoa, za mihitsy nanaritra azy tamin'ny moto tany. Amin'ny andro alina naterina atao ambandrihana, nompiana tao. Fa lazaiko 500 kilao le kisoa. Nefa dia nolazay na hatramin'izay tsy azo ompiana kisoa fa tsisy vanina zany kisoa zay ompiana eo. 500 kilao, avoay amin'izay ho aho. Efa natavy le izy, avoay amin'izay, navoaka amin'izay, zay amin'izay ny olona ary misy kisoa atao tanàna, misy kisoa atao tanàna, misy kisoa atao tanàna, misy kisoa atao tanàna, nandeha amin'izay ny resaka. Dina zatra antranga. Ny famory ireo olona rehetra, mpanompo sampy mpitaiza olona rehetra. Tao amin'ny distrika Manjakandriana. Rehefa ny famory izy ireo, dia tonga teo amin'ny tany malalaka anankiray. Dia natsona teo ilay rahalahy Pino, ny ompikisoa. Nitanjona amin'io dia andoha zao analafady, zao sisa be dehibe dia zavatra nytonony teo, tsangan'olona volafotsy, ny omby sisisy be dehibe. Toy zako matsan'le rahalahy, raha manana an'izany ianao omeo ahy, omby ray fotsiny ny angatahako aminao. Fa zao mena an'ireo zany. Toy izy, zao pastera, za rery ozy izy, tsangana anatrehan'ireo. Toy zako, satria zany nanampy anao, napiditra an'izy, anampy anao ahy. Le rahalahy tsy na mbola mampino azy, mafana fofotsiny, fa inoko fa mbola tsy tafatoetra tsara koa lay fahefana zay tena atao aminy. Nanampy azy ahy, tonga teo amin'ny tany malalaka,
vory teo, fotsy volony, sola aloha, isan-karazany. Dia nanomboka nitsangana, dia nanomboka niteny, dia nanomboka nilaza zay lazainy teo. Dia le rahalahy aza miteny mihitsy ho ahy ianao. Rehefa nitsangana, dia ngongona, ianao tsy ilainay ka, ianao tsy ilainay, izy mihitsy no ilainay. Dia izy ako hoe zany nampanao azy an'io. Zany nampanao azy an'io a. Tiako tenenina aminao, manana fahefana ireny, mamoaka ny olona amin'ny alina mamosavy. Fa mbola ambony lavitra noho izany, ny fahefana nomeny ny tompo anao, zay raisinao tamin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy. Teo dia samy milaza fa rehefa nitsangana tao anatin'ny fotoana mihitsy tamin'izany fotoana izany, nandoroany filoham-pirenena anankiray tsy tonona ny anarany. Tariana anaty dorodorany daholo ny tany, dodorany daholo. Toy izy ahako, alefaso ny fitorinanareo fa iny filoham-pirenena iny aloha nitorisika voalohany. Satria nany antony nandrava ny sampinianina izy. Rava ny baolina. Amintsika miteny zao, feno kisoa ny tanàna. Feno kisoa ny tanàna. Ary ny tena mba mahafinaritra dia ity, na olona mivavaka, na olona tsy mivavaka ao amintsika voazany mandalo mandresy paster, mahalalaka varavarana. Zay rehetra ilainao, meny anao. Miasa ny fahefana, manana anjara toerany lehibe eo amin'ny fiainantsika kristianina io. Fa aza maivanina, matetika vao manomboka ny olana kely fifamalin'ny mpivady, dia efa manomboka manakatra isika zavatra hafa tamin'ny herintaona, tamin'ny roa taona, tamin'ny mariazy. Tadidiko hoe tamin'ny mariazy tsika fianakavianao voky be, manakatra zavatra iadina. Fa raha eo anao manomboka tonga saina ka manomboka mampiasa ny fahefana hoe andao tsy aloro ivavaka alohan'ny dinika sy ny resaka amin'ny anaran'i Jesosy, rava maina baolina. Amin'ny fotoana isika tsy mampiasa ny fahefana io, dia anomboka hitangorona eo amintsika ny fahavalo rehetra. Amin'ny fotoana isika tsy mampiasa ny fahefana io, dia anomboka ho ampiasain'ny sasany fahefana indray. Aizany misy an'izany, miorona ny hododoanao, mama, satria misy mampiasa fahefana any ananinanany, dia enao any am-pandriana avy no miorona ny hododoanao, miantso vonjeo, miantso any mama. Satria rehefa tsy mampiasa fahefana, dia ampiasainy ny fahefany. Aza dino manana ny heriny manokana ny devoly, manana ny maizy azy manokana izy. Raha tsy zany ve araka ny Apokalipsy 12 andiny fafito, fa tany an-danitra mihitsy nge natombony zany komba zany. Tany an-danitra, any amin'izany lanitra izany no misy ny voninahitr'Andriamanitra, any no misy ny famirapirantan'Andriamanitra, any no misy ny fahasoavana herin'Andriamanitra rehetra. Fa nitsangana ny devoly dia niady tany an-danitra. Fa tezitr'Andriamanitra, ary zay mihitsy le izy, raha vao reo ekipa reo niady amintsika, anay lahan'io, anay lahan'io, anay lahan'io anay lahan'io, anay lahan'io. Zany ny fomba firan'ny tovolahy andeha hanao baolina. Rehefa fantany fa le ekipa resy lava foana ny anao aminy, anay lahan'io, anay lahan'io, anay lahan'io. Ka ny devoly dia ekipa ny resy lava, resy izy tany an-danitra. Ary zay rehetra mbola vonina ampiasa fahefana, dia mbola ho resy indray koa izy. Halleluja! Halleluja! Amen! Zalahy ny andro manome tsy ny olona, ianao ny antony zao, raha tsy ianao zao, raha tsy nananina zao, le volatsika iny zao, raha tsy nataonao any. Zalahy ny andro amin'izany. Zay efa lany tany, zay efa potika tany, zay efa maty tany, aleo any, fa andao anangana vaovao, andao anangana vaovao, andao! Manana fahefana ananganana vaovao isika.
Zay efa maty rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao, afaka nitsanga an'izany, afaka nitsanga an'izany. Fa inona ndrasany tompo? Mila mino ianao fa marina zay lazain'Andriamanitra. Faharoa, dia mila tena ataonao azo antoka mihitsy androany hoe raisiko zany fahefana zany ary ho ampiasaiko manomboka eto. Ho anareo zay efa nampiasa an'izany, azatsahatra, azatsahatra, fahitany tsy fahitanao ianao rehefa manomboka mampiasa an'izany fahefana zany. Tany Antsorimandidina zany tranga ny tantara. 3 volana voatendry tany. Tao anatin'ny 3 volana ny ndraiky hitako liasa tany Antsorimandidina dia nanao asa fanafahana lehibe. Ary tamin'io no nionako tamin'ny dadako voalohany teo. Alleluia. Manangana efa maty foana Andriamanitra. Saraka ny raiko sy ny reniko. Dia tamin'izany fotoana zany mba nanao an'ireny anany ireny ny tena. Dia efa nanana sabatra be zay dia efa tao anatin'ny foko sy ny saiko tamin'izany fotoana zany hoe ho tetitetehako amin'ilay sabatra ny dadako ho tetitetehako dia ho atokotokoko. Dia avy eo za makany amin'ny polisy hoe voloko ny dadako. Fa tamin'izay ndray andro zay anaovako an'ilay mission no nitsoaka io raiko io. Dia tsy fantatra hoe taiza. Nandritra amin'ny taona maro. Tateoria rehefa lasa pino amin'izay mbola tsy pino zany nanao an'izay programme zay. Fa tateoriana no vonjen'i Jesosy rehefa vonjen'i Jesosy dia zao lazaiko aminao, io fahefanao amin'ny tompo io niza milaza azo mahery, tsy mahery noho ny fahefana ananan'ny tompo zany. Niza lazainao maditra io, vao ampiasainao fotsiny io fahefanao toa eny ary tompo. Dia lasa pino voahiraka tany Antsorimandidina tany tory filazantsara mitory teny amin'ny radio, manao akalamanjana etsero nalaza gaga tao anatin'ny fiangonana fa tsy dadanay vitsy. Ny rava ny fotoana kefa hitany moenao ary pasterako tsy natahotra tsony izy nanantona ahoana le anaka. Teo zay dia ny famela iloka teo zay, famela iloka teo, sorana ny tompo, voninahitra ao an'Andriamanitra. Manana hevitra heverana na foana ny tompo ary hoentina mampandresy anao amin'ny lafiny rehetra. Zany nge zao zavatra tsy nieritreretiko mihitsy zany fa Andriamanitra ny nampandresy tamin'izany. Faharoa, tany Antsorimandidina nahitako an'izany hoe olona mandoa kakana, azafady tompoko, sahona, kakana, atody manta mivoaka avy any amin'ny vavan'ny olona, vato. Eny zany. Hozako hoe tena hay zany izy tika tena ohatr' zany mihitsy. Rehefa natao amin'izay ny délivrance tamin'ilay dalo Evada. Zay mba ny pasteur Nerinany tamin'izany. Natao ny délivrance tamin'ilay dalo Evada. Dia ozy izy le anankiray, efa lasa koa efa tsy mila anareo, iza zao zany mandeha zany. Dia mpamafatrano, misy mpamafatrano koa zany ao. Dia mahatsiaro ianao le ten'Andriamanitra Matioro 12, andininy telo amby efapolo. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha mivoaka amin'ny olona fanamaloto dia mandeha amin'ny tetin'ny tany tsy misy rano io tady fitsarana fa tsy mahita. Dia hoy izy, iverina any amin'ny tranoko. Iverina any amin'ina? Iverina any amin'ny tranoko. Zany hoe ao anatin'ny olona ao zany dia fa inona nataon'inona mihitsy aho? Natao trano fonenana. Natao trano fonenana. Ary izay ny isaorana ny tompo fa raha tsy misy ty fahefana ity tsika rehetra tsisy afa-miala. Na hiteny azy ianao inona ke nidirany, tena misy nidirany tompoko. Tena misy. Satria isika rehetra io dia taranaka mpanompo sambo daholo.
Rehefa nataony délivrance, lasa Jesosy any lasany mpamafatrano. Zany hoe niaika tany amin'ilay kelikely rehetra, le mpamafatrano olo nandeha voalohany. Andeha koa iza indray zao zany. Dia misy anarana isak'izay mivoaka, misy anarana isak'izay mivoaka. Fa misy anankiray tenina tsy le triala. Zay triala zay ny mpanjaka, zay ny mpanjaka. Mpanjaka iza, zay ny mpanjaka amin'ny be lamba mena. Tratra koa zay mahafety fa dondrona azy. Rehefa tena ataonao foana ny fampiasana fahefana, milaza ny maizy azy ihany izy. Dia noteneniny amin'izay hoe ibe lamba mena. Teo amin'izay ibe lamba mena zalahy. Fa ho an'i Jesosy voninahitra afaka tanteraka izany olona izany. Efa mendraikitra fiangonana le dalo amintsika miteny izao, ny olona afaka mandeha. Zay no natonga an'i Jesosy ny teny. Vao izy. Velao andeha. Be dia be ny zavatra mihitsy rehefa mbola ho fanafahafatesana. Ary izay no anton'ity fotoana ity, amana azy. Amana azy. Amana azy. Amana azy. Ary tsy maintsy mivay io. Na tiny, na tsy tiny, tsy maintsy mivay io. Teneno hoe na tiny, na tsy tiny, tsy maintsy mivay io. Amen. Wow. Ohatra nefa hitako mihitsy ianao. Iny ianao sy ny fitahin'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra. Wow. Hatramin'izay miblokeny foana ny asanao. Fa ao ambadika ity 3 andro ity, fagagana miopapanao ataon'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Mila mazoto mampiasa an'ilay fahefana. Tena mikataon'ny fiainan'ny ao am-piangonana misy atsika. Rehefa misy zavatra mitranga, taloha rehefa misy zavatra mitranga dia ny hoe tsy ampivavaka ianao. Zay aloha zavatra fanamarihana tamin'izany fotoana. Fa misy zavatra taraina, tena ohatrohatroky manana tsy ampivavaka ianao. Fa izao indray rehefa misy zavatra mitranga, tsy nampiasa fahefana ianao. Tsy midika akory zany hoe tsy hivavaka intsony ianao, fa ny fahefana na ny hery zay tafitsika io dia alehibiaziny vavaka. Zany hoe raha androany ianao resilary, androany ianao mino, fa manana an'izany fahefana zany, dia mila mazoto mivavaka ianao, mampitombo la hery ao anatinao. Fa sao dia misy hoe io ny tena ataoko mahita mihitsy vao fo maraina, za nga mandoaly miala daholo devoly zay nataniny alina tato. Lasa manao foana tsika raha voazany. Fa le fahefana mila fenona, la hery le fahefana mila fenona. Fa manina moa ny olona tsy samy mandoro ny odiny. Nisy mpanompo sampy anankiray taiza olona 70 taona, nasiana zanam-piangonana zao amin'ilay tanàna misy azy. 70 taona nitezana olona izy. Dia tao anatin'ny 70 taona nitezan'ny olona, tonga famonjen'Andriamanitra. Narary io rangahy io. Le mpitaiza olona narary dia nanomboka efa masaka daholo ny lamosiny rehetrarehetra. Ka ny olona io manko ohatranao ihany, tsy mitodika mihitsy raha tsy voadona. Eo va manomboka mahatsapa. Bidibingy efa voadona zay ndray manitro. Efa any afara voadona izy zay. Tapa-kevitra amin'izay ty mpitaiza olona ity, satria misy olona avy eo amin'ny tanàna io, olona adala, vavaka atao amintsika dia sitrana. Nositranin'Andriamanitra. Anisan'ny taizan'io rangahy io nefa io adala io hatramin'izay, fangalany vola. 3 alina isaky ny mitetika isam-bolana 3 alina dia zavatra velona ray. Dia lasa pino, dia io anisan'ny nampalahelo anazy satria le pino le olona nitezainy rehetrarehetra tao, lasa pino ka raha nisy olona 10 zany teo, efa very 3 hetsy izy. Tezitra tamiko izy tamin'izany. Tamin'izany misy an'izany varamaina izany, ohatray iny varatra varamaina tsy mahavoa. Halleluja. Za zao efa be dia be ny latsahan'ny olona varatra. Tao amin'ny fiangonana anankiray, mamboatr'Andriamanitra dia tafibozaka le izy. Niditra teo ambonin'ny lohako eo mihitsy le boribory ohatr'izao mihitsy, midinan'le varatra.
Fa ny hazo rehetrarehetra atao anatin'ny fiangonana tresatresahana fa za tsy azony kitihana. Ny hazo ihany no azony atao zay tiany atao aminazy. Satria nao ny hazo azo soloina fa i coco tsy azo soloina. Mbola mila ny coco Andriamanitra. Amen. Halleluja. Be dia be ny varatra efa nilatsaka teo. Fa tsisy navoa tany Ambilobe inefatra latsaka ny varatra. Torotena eo ampilipitra latsaka ny varatra tao Ambilobe zany. Inefatra. Dia avy eo tonga ny ampitson'iny dia nitelo le ramatoa anankiray anaty. Fona pasteur, tena fona aminao aho. Fa inona ho an'ny olana? Inona ifonanao? Tsy zany. Za mako ny tena tadiavina asiana tamin'iny fa tsy enao. Dia mbola tsy azoko. Inona ho antianao resahana? Ka ny vatoko ny nandefa an'ilay varatra. Fa silamo izy. Dia tsy tiany mivavaka ato aho. Maika moa hoe misy vahiny tonga eto dia tena tsy tiany maizina mihitsy ianao io. Dia izay no nahatonga an'ilay varatra. Fa mandra-pialako tany tsisy ny kitihana dia izao mbola hitanareo zao ihany. Antony amin'ny fotoana manonkaresy lahatra ianao fa olona miavaka dia hiavaka tokoa ianao. Amin'ny fotoana manonkaresy lahatra fa olona manam-pahefana dia ho manam-pahefana tokoa ianao. Indray andro tetsy Ampasanimalo pasteur atsika tamin'izany tena namay be fona ingia polisy. Dia pasteur atsika tondra moto tsisy taratasy tsisy ninona dia nitazomy zareo teo Ampasanimalo teo. Dia zany na avany an'iny ty izy avany akatso efa andeha lalana andeha ody tazagno tsy pasteur ihany na veo tangorona ny zala io tena izy io dia ivilianako aho za mikoa lefa tsy manao kasika. Dino izy anao satria zay le message tonga tato amiko ampiasao fahefana kely reo fa sahiran'io pasteur anao lasa dia venona o zala valeo izy andeha pasteur anay io dia sady lasa ihany satria tsy manao kasika. Fa ho an'i Jesosy ny voninahitra. Hay, ty pasteur ty danonao mandeha. Lasa izy. Amin'ny fotoana mampiasainao fahefana. Resy lahatra fa izany tokoa ianao dia manaiky anao zao tontolo zao. Ka tsy zao tontolo zao no manitsaka anao fa ianao indray no manitsaka an'izao tontolo zao eo an-tampon-dohany. Halleluja! Halleluja! Amen! Rehefa voavontsy le raha lapitaiza olona dia ozy atao ahoany ty ody ty ody ray vata miaraka amin'ny menarana be anatina zaronan-karona. Dia zaka zavatra fako an'ireo zalahy fako. Tsy tondra plainte miaraka amina tao petrolina tondra hoanina ty tonga dia rarahany. Ny olona moa zany arakaraky ny heriny ihany io. Fa lazaiko aminao fa fampisehoana tamin'izany ohatrany natsiaro mihitsy hoe tena mihoatra lavitra noho zao zany le nananganana Lazarosy. Satria fandoroana ody ary ty feno ny tanety tazana hoe isy raha eto androany. Dia nalaina le ody dia nrarahana dia ty briquet ny anaran'i Jesosy fanahy vaovao ozony efa resy izy dorana fa mba fantatrao vao dorana le ody tonga dia maina ny fery le rangahy. Vao ndorana le ody maina ny fery le rangahy. Efa tena masaka tsy natsangana tsony zany efa tena masaka. Afaka miova ny zavatra rehetra. Azo ovaina ny zavatra rehetra. Afaka manova an'izany amin'ny alalan'ny fahefana ao aminao ianao. Azandrasana amin'ny paster zany. Zange matory be amin'ny alina. Satria efa tenenay dolo zalahy mipetraka tsara. Any an'izay tsy miambina any an'izay matoritory tsy mampiasa fahefana any mandeha. Ka raha tsy ampiasa le fahefanao sao dia mba hitonatonana any izy. Fa raha isika rehetrarehetra no hiaraka ampiasa an'ilay fahefana tsy hita lalana tsy hita izy intsony izy tsy maintsy hiala tsy maintsy andeha ary hivoaka mpandresy isika.
Haleluya! Haleluya! Dia zao farany. Rehefa pasteur manao hoe farany, manomboka izy zay. Nanomboany ty vavaka fanafahany ty voalohany, dia anisany promotion tamin'izany ny tenako. Valo mianadahy zay no nosorana diloilo tany Ampasamalo. Tamin'izany mbola tsisy délivrance natao mbola tsisy hoe miala na metra tana, mbola tsisy fa tonga dia fa resy lahatra ny ray aman-dreny dia natsoina vidaody ianona dia anisan'ny tenako dia nosorana diloilo ho amin'ny fanafahana zay toerana lehanao sisy fanafahana. Dia avy eo nanao mission voalohany zay tany Latsinainy Bakaro. Rehefa tonga tany Latsinainy Bakaro, reo raha rehetrarehetra mbola tsisy délivré. Za koa anisan'izany. Fa no fampiasana an'ilay fahefana dia zao dolo ny fahatsapana. Herinandro zay ny tany. Dia isakariva dia mitantara. Ino nahazo anareo? Nareo natsapa zavatra. Dia zaho ato voansery, zaho ato isin'ino. Nio dia isaky ny ray minitra lehibe foana. Mialatsiny tompoka amin'ilay zavamisy fa zavamisy le izy. Lehibe foana zay mahatonga mivoaka foana izy manala le izy. Avindray ny rahalahy anankiray. Ino ny zavatra tsapany rahalahy? Za tena ho an'ny tompo voninahitra fa tena tsy haiko hoe le lokany ho antsika io. Isaky manao amin'ny anaran'ny Jesosy miala. Zavamisy le resako Alléluia. Miala vandray ny anankiray. Ino ny zavatra tsapanao? Tao anatin'ny fanafana, tao anatin'ny fanafana tena ohatra zao zavatra tsapako ohatra zao. Dia ohatra misy rivotra be mivoaka tao amin'ny rivoka ato. Dia za lasa mitazana aiza zany rivotra zany. Mahatsiaro ny tena Andriamanitra amin'ny Deutéronomie hoe lalana iray ny dirany tao, fa varavarana fito ny ivoany. Ka eo amin'ny tenan'ny olombelona misy varavarana fito ahafahany miala. Ka raha ohatra sendran'izany ho arinan'ity fotoanandroany ity, tsy aretiny zany. Hoe za lasa mipipilava, fona tompoka. Na hoe za lasa mivalana, sisisy. Tsy hoe marary ianao, fa resy le devoly noho ny fampiasana an'ilay fahefana. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, izay rehetrarehetra reo tsy nametrahan'ny pasteur Adolphe Fatana zay ao aloha délivrena manokana mihitsy hoe zalahy reto fa sao dia reto ndray manondrana. Fa tany am-panaovana ny fampiasana an'ilay fahefana zay no nafahan'Andriamanitra. Ary tao ambadika iny dia natsapa fivampiainana daholo zay hoe halleloja. Zany ke tamin'ny taoriana iny nahazo azao samy mitantara joro vavolombelona daholo nahazo dia anjaranao indray zao. Anjaranao indray zao. Fa mbola velona zany fahefana zany ary miasa zany fahefana zany. Amen. Amen. Amintsika miteny zao efa lasa pasteur daholo zay rehetrarehetra reo. Anisan'izany pasteur Nirina hitantsika eto androany. Ino no tiako resahana? Indraindray manko zay dia lasa matahotra koa rehefa misy olona mivavaka ao antsika. Zay no mahatonga sasany tsy mifatoka. Jerena manomboka any amin'ny falatia. Hoe iza no mivavaka ho ahy? Ka raha ohatra ka manjelanjelatra le kiraro, resay tonga dia kiraro dia efa maharesy azy. Fa eto te hilaza aminao, fahefana ao anaty izy io. Ery ao anaty izy io. Miaraka amintsika naizanaiza amin'ny fotoana rehetrarehetra dia miaraka amintsika izany fahefana izany. Io ny tena tsy mandao antsika amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ny vadinao mbola mandao anao, zanakao mbola mandao anao, fianakaviana mbola mandao anao. Fa io fahefana manova zavatra io sy mandresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo io tsy misaraka aminao na aiza alehanao. No zany androany. Alléluia. Meteza androany. Satria ianao ihany dia andravarava n'ilay ao an-tanàna. Tsy mila itsonona anay. Pasteur kokoa andao mba ho any an-tranonay. Ianao ihany maharavana io. Ravanao io. Amen. Ravanao io teneny ravako io e.
ravaka io e amena fa ny antsaranao androany raiso androany raha tsapana ohatra narisarisa tamin'izany ianao velomin'ny finoana androany fa manana zany fahefana zany tsika fahefana miavaka zany ho an' Jesosy ny voninahitra fa amintsika miteny zao le rangapitaiza olona sitrana tanteraka ny zanany zao efa misy pastera halleloia halleloia no ny herin'ny fahefana be dehibe mbola zavatra tian'Andriamanitra hovaina amin'ny fiainanao fa mila raisinao zany androany na ho antsika mpanompon'Andriamanitra azy be dehibe ny efa lasa variana satria manao trano fiangonana satria manao an'izao satria misy programma an'izao satria misy programma an'izao adino ny mandrava sy mampiasa le fahefana nomeny ny tompo antsika eo anivon'ny fiangonana noho zany isaoran'Andriamanitra ny famangin'Andriamanitra ny mpanompony ny amin'ity fotoana androany ity mba hahafahantsika rehetrarehetra miaina sy milomano ao anatin'izany fanafahana izany iara hitsanga antsika rehetra tompoko akopika ny masonofinao hoe raha mpanofatranonao dia manokajere hoe le trano ataonao io sahirana anao manentsy any asa zay ataonao mila fiara mila moto ianao jere fa efa iny ianao mitaingina azy baikionao fotsiny zany dia afaka teraka teneninao fotsiny zany dia afaka ny ho tonga fa ataovy tsara toetrana tsara aloha le fahefana amin'ity androany ity fa izay rehetra mandray azy dia omeny hery aoka angetahety ianao androany aoka hisetaheta velona ao anatinao amin'ity androany ity hoe tompo fenony herinao fenony herinao fenony herinao raha mandray an'izany ianao androany dia ianao no hotahina manokana amin'izany ianao no asoavina manokana amin'izany raiso ny herin'Andriamanitra 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 ho ihany raiso ny herin'Andriamanitra halleluia osarabarakaramara siribibibababala fa amin'izay toerany fanahy mitombo dia izy fanafahana fa amin'izay toerany fanahy mitombo dia izy fanafahana orige sarabababala saribibibibebe balakarama saribibibi halleluia 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 amen 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 anjina isika Andriamanitra mizara an'izany herin'ny zany tsy mandany fotoana betsaka akory izy fa raha mino ianao niaraka tamin'ny finoanao dia efa nidinao aminao zany hery zany niraisinao zany fahefana zany ny tenanao mihitsy no hitesitenao azy androany testeo amin'ny tenanao hoe manana an'ilay fahefana ave ianao fa le fahefana dia manaiky azy ny hery rehetra ka raha misy ozy ny fahafatesana eo aminao no le herin'ny fahefana dia anaiky zany raha misy fanahany fahafatesana ao aminao no ny herin'le fahefana dia ho resy zany apetrao-mbolo lohanao ny tananao ny dia hoeninao fa misy herin'Andriamanitra manavatsava ao anatin'ny tenanao zao sekondro zao ny sekondra andresena anareo ary zao sekondro zao ny sekondra faharesenareo tsisy mijanona zao dia zao lasy ry fanahy fahafatesana ry ozy ny fahafatesana miva lasy miaraka amin'iny tananao ny herin'Andriamanitra tanan'Andriamanitra mipetraka ambony lohanao iny tsy zaka ny devo zany tsy zaka ny satana zany tsy majialy izy tsy majivoaka izy amin'ny anaran'i Jesosy miva zay alefa mandiana misaraka amin'io lehilahy io misaraka amin'ny vehivavy io am'izay nampahorinao azy zay tonga ny fotoanan'Andriamanitra
tonga ny fotoanan'Andriamanitra misaly ianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Vahana ny fatorana rehetra, tapahana ny ozina amin'ny anaran'i Jesosy. Miova ny fiainan'ny olona. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy ny fahavelomana ilay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty, midina eto zany androany, anangana ny fiainanao, anangana ny hoavinao, anangana ny tokantranonao, anangana ny asanao, anangana ny zay rehetra maty eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izany, raha mino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy rehetra iara-isaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana be, arotsaka Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany. Ora salabababa, haleluya. Taovy ny fisaorana fahasoavana lehibe ho antsika ny fotoana androany tontolon'ny andro, mbola mitora-pitso, mbola mitohy amin'ny alahady. Halleluja. Efa voman'Andriamanitra ho fiainana tsara indrindra isika amin'izao roa volana farany melony amarana antsika ny taona izao. Halleluja, halleluja, halleluja. Mideranao Andriamanitra, fa lehibe ianao, fa lehibe ianao Andriamanitra, fa lehibe ianao. Amen. Ao fahafahan'Andriamanitra mandrakariva ny tananao, ao fahafahan'Andriamanitra mandrakariva ny tananao, ao anaty izany iry zany. Mideranao Jesosy, Jesosy, magaga ianao, magaga Jesosy, magaga ny anaran'i Jesosy. Sani makatorantsika isika.